tena mitsitsy marina ve ianao sa tsy misy tsisy budget de campagne? Sady mitsitsy no tsy tia andany vola amin'ny campagne. Ka ahoana no ahafantaran'ny olona anao raha tsy manao campagne? Efa mahafantatry ny olona amin'izao fotoana izao satria manao mitety faritra amin'ny aranosy ny style de campagne nasana. Azo fantarina ve ohatra inona ny budget de campagne ny Tsy mihoatra ny $200,000. Ianao ve efa nandray commission fony ianao ministre Tsy ny mbola. fanabeazam-pirenena? Tsy mbola. Na ny ariary? Na ariary. Nefa ao misy hoe 10% isaky ny mahavita amin'ny négoce amin'ny mpamatsy vola. Tsisy an'izany. Lainga izany. Dia avy zany le budget de campagne $200,000. Ka izay ma $200,000 skilingy izany. Fa ny zay nazako hoe farafapetsany satria manao cotisation ny olona rehetra izay miaraka amiko. Ary anisan'ny budgetiseko an'izay koa ny fotoana lanitra reo miaraka amiko. Ohatra n'izao ny tomobile tsy misy location. Ohatra n'izao ny camion tsy misy location. Ohatra n'izao ny affiche dia nataon'ilay olona mora be. Tsy atao hoe mitsipadolaka ny tana be ianao. Izany Mitsipaka an'ilay mentornao ianao inga Journal-Mampana. Journal-Mampana Ianao anisan'ny golden boys ny Journal-Mampana. Golden boys zany olona mandry vola be zany golden boys. Golden boys ilay tsy miala mihitsy fa ho Journal-Mampana ny tsipatoa ny lakantana any Andratsoela. Fa tsy Paul Raparatra tsika toa lakantana any satria ianao nilatsaka mpifaninanao mpifanandrinao. Ka zahay efa nitsoa dikan'izay tsy ilainy intsony dikan'izay malalaka. Voantsoahany zany ianao dia lasa Zao le izy fantarareo tsara fa HVM ihany ny solo HVM. Fantarareo tsara fa ny HVM ihany no manenjika amin'ny Paul Raparatra eran'ny tanàna. Candidat rehetra tsisy manenjika fa ny HVM no manenjika. Ny antony dia tsotra satria tsy nanao HVMisation tao amin'ny ministère. Hiaraka amin'izy ianao amin'ny deuxième tour? Ny fanontaniako dia hoe iza niaraka amiko amin'ny deuxième tour. Fa za tsy mandray dimazory intsony. Malagasy dia mijery rehefa mahita candidat iray izy dia mijery hoe iza ny fianakaviana, iza ny vadiny, iza ny zanany dia mampiseho an'izay. Fa izay tsy mbola nahita ny Paul Raparatra miaraka tamin'ny vadiny na ny zanany. Paul Raparatra ny fidiny vahoaka fa tsy ny vadiny tsy ny zanany. Ary hitantsika ny lesona ny fidiran'ny vadina président républicain amin'ny raharaham-pirenena. Tsisy tsony zany amin'ny fidiny. Izany hoe rehefa tonga eo zany ianao dia tsy hisy ny rôle amin'ny première dame. Première dame zany tsy ny fidin'ny vahoaka. Première dame zany tsy mi-existe anaty constitution. Dikan'izay ny première dame tsy tokony hiditra amin'ny raharaham-pirenena. Anisan'ny kritikan'ny olona hoe natao io PSE io nefa ny zanaky ny olona manam-bola dia tsy mianatra any amin'ny sekolim-panjakana. Mba azo fantarina hoe zanako ao izao mianatra any amin'ny école française. Natao io PSE io mba hitovizany zanaky ny olona rehetra na mianatra na tsy mianatra amin'ny sekolim-panjakana. Ny zanako dia mianatra amina fianarana eto Madagasikara. Tsy niova ny toeram-pianarany na ministra na tsy ministra ary zao tsy ministra mbola mijanona fianarana. Fa école française? École française. Efa nanomboka ny zanako antenanako anareo vinany niteraka 2006 2009. Za ministra 2014. Zany efa niditra nianatra ny zanako vao ministra.